Mbola ampifaliana trano no iarahantsika ho anatin'izao fiombonam-bavaka izao koa asaiko ampitiavana ianao ny amin'izany. Bavaka isika tompoko. Raha ny tsara indrindra izay any an-danitro raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao izahay. Satria nomenao tombotsoa afaka mitondra ireo antom-bavaka eo anatrehanao. Koa ataovy mahatsapa fiainana voavela heloka izahay, anananay fiadanam-po. Afaka manokana izay ho an'ny namanay malala. Manana tanjona sy tetikasa ao anatin'ity 524 ity ny mpanomponao. Efa nandamina, efa nanome azy ny hevitra rehetra ianao, dia ianao tompo no angatanay hatanteraka izany. Mety misy ny sakatsakana, mety endrika fasarotana maro isan-karazany, mety ao anatin'izany ihany koa ny hoe fisamboram-bola izay mety hosakana ny amin'izany, kanefa tompo mangataka aminao mba hidiranao an-tsehatra, hanaovanao fagagana ny amin'izany mpanomponao izany. Bavaka ihany koa izay ho an'ny farany aina, misy toejahatra sarotra izay tsy maintsy ho hatrehany, indrindra ao amin'ny ankohonany dia ny raim-pianakaviana izay ankinany izany ankohonana izany. Tompo malalo, ahitany rariny anie avy aminao izany ankohonana izany, raha tsy maintsy handalo fitsarana. Ianao misy tompo no aoka handrindra ny zavatra rehetra, ka ny rariny avy aminao no iseho. Fatonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Kristy. Amen.